Jaona toko fahaefatra. Ny nankanesan'i Jesosy tany Galilea indray sy ny resaka nataony tamin'ilay vehivavy Samaritana. Koa amin'izany, rehefa fantatry ny Tompo fa ny Fariseo efa nahare fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be noho Jaona, kanefa tsy Jesosy no nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodia izy ka nakany Galilea indray, ary tsy maintsy mamaky any Samaria izy. Dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy, izay atao hoe Sikara, akaikin'ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany, ary teo ilay hifatsakan'i Jakoba. Ary satria sasatra Jesosy tamin'ny alehany, dia nipetraka teo am-patsakany izy rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy hatsaka rano. Dia hoy Jesosy taminy, "Omeo aho hosotroko." Fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Fa ora vehivavy Samaritana taminy, "Nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko hosotroana, nefa vehivavy Samaritana?" Fa ny jiosy tsy manan-draharaha amin'ny Samaritana. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, "Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe, 'Omeo aho hosotroko,' dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona." Ora vehivavy taminy, "Tompoko, tsy manana fanovozana ianao, sady lalina amin'ny fatsakana, koa avy aiza no ahazonao izany rano velona izany? Ianao va lehibe noho Jakoba razantsika izay nanome anay ity fatsakany ity, sady izy sy ny zanany mba amin'ny biby no nisotro teto?" Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, "Izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola hangetaeta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy, dia tsy hangetaeta mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay." Ora vehivavy taminy, "Tompoko, omeo izany rano izany aho mba tsy hangetaeta na haketo hatsaka intsony." Hoy Jesosy taminy, "Andeha ary atsoa vadinao ka mankanesa aty." Raha vehivavy namaly ka nanao taminy hoe, "Tsy manambady aho." Hoy Jesosy taminy, "Marina ihany izay nolazainao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao, sady tsy vadinao ilay hitoeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany." Ora vehivavy taminy, "Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Ny razantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana." Hoy Jesosy taminy, "Raha vehivavy, minoa aho fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'iray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa ny ray koa mitady mivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana." Ora vehivavy taminy, "Fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy. Ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra." Hoy Jesosy taminy, "Izaho izay miresaka aminao no izy." Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga, satria vehivavy no nyresahany. Nefa tsy nisy nanao hoe, "Inona ny tadiavinao?" na "Nahoana no miresaka aminy ianao?" Dia nandao ny sininy raha vehivavy, ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe, "Andeha izahay zaroa lehilahy zaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra. Izaho angano Kristy?" Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Ary raha tsy mbola tonga izy ireny,
ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe hano raby eo, fa hoy Jesosy taminy, izaho manan-kaniko hohanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe nisy olona nitondra zavatra hohaniny va re? Hoy Jesosy taminy, ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana no sisa dia tonga ny fararano. Indro lazaiko aminareo, atopazy ny masonareo ka jereo ny eny an-tsaha fa efa masaka sahady ho jinjaina izy. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja. Izaho naniraka anareo hijinja izay tsy nisasaranareo. Olon-kafa no nisasatra fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany. Ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an' Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanatona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa no nino noho ny teniny ka nanao tamindra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandre. Ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Ary rehefa afaka ny indroa andro dia niala tao Jesosy ka nakany Galilia. Fa ny tenan'i Jesosy no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manan-daza eo amin'ny taniny. Koa rehefa tonga tany Galilia izy dia nandray azy ny Galiliana, satria efa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro firaviravona, fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firaviravona. Ny niverenan'i Jesosy tany Kana sy ny nahasitranany ny zanakalahy tandapa anankiray. Ary tonga tany Kana any Galilia indray Jesosy dia tany amin'ilay nampodiny ny rano ho divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalahy narary tany Kapernaomy. Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilia avy tany Jodia dia nakany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hahasitrana ny zanany, satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo tsy mba hety ino mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, tompoko, midina re dia mbola tsy maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody, velona ny zanakao. Ary raha lehilahy nino ny teny izay nilazain'i Jesosy taminy ka dia lasa nody. Ary noho nidiny izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany dia hoy ireo taminy maly tamin'ny ora fahafito ny halan'ny tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra ny ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao. Dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra. Izany ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tonga tany Galilia avy tany Jodia.